Eny ary ampifaliana indray no hiarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Makasitraka indrindra manaraka ny pedintsika ary azadino ny manisy j'aime ny pasitsika mba hatonga an'izany ho lasa lavitra ary mba ho fantatry ny olona ihany koa ny fahamarinana. Androany tsika dia hijery notion vitsivitsy na hoe famantarana, mari-pamantarana ny tena mpanompon'Andriamanitra marina, ny tena mpanompon'Andriamanitra marina, na koa hoe ny vrai pasteur, ny pasteur tena izy, satria misy mantsy ny tsy tena izy. Dia ho amarintsika ato anaty baiboly ihany zany mba ahafantarantsika ny tena marina. Aloha vakiantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu ao Matthieu 7:20 vakiantsika manomboka amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no ipetrahan'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra nydidiny ataonareo dia tandremo ka ataovy fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Mari-pamantarana voalohany zany ny amin'ny hoe pastera tsy izy, na hoe mpanompon'Andriamanitra tsy izy mihitsy, na koa hoe mety hoe mpampianatra sandoka na mpaminany sandoka, dia voalohany indrindra miteny ihany izy. Zany hoe tena olona farak'izay tena tia miteny, tia mananatra, nefa tsy manao araka ny asany. Zany hoe tsy tanterahany zany le zavatra zay lazainy, tsy tanterahany le zavatra zay lazainy. Zany hoe tsy mijoro amin'ny toroheviny zany izy. Dao jerevantsika ny ten'Andriamanitra ny bokin'i Jeremia 7:20 andininy 2:20 dia zao no voasoratra: fa raha nijoro tamin'ny torohevitra izy ka nampiain'ny oloky ny teniko, dia ho nampiverina azy hiala amin'ny lalan'ny ratsy sy amin'ny faratsiny nataony. Io koa zany dia misy mari-pamantarana anankiray ry havana hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra zany dia mijoro amin'ny torohevitr'Andriamanitra. Fa raha nijoro tamin'ny torohevitra izy, hoy Andriamanitra, ka nampiain'ny oloko ny teniko. Zany hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra zany dia mampiain'ny olona ny tenin'Andriamanitra marina. Tenin'Andriamanitra tsy voatapi-drano fa tena madiodio, tenin'Andriamanitra madiodio, tenin'Andriamanitra tsy misy kilema. Zany ny tena hoe vrai pasteur zany. Asa raha azonao ny zavatra tiako ambara hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra marina zany dia tsy miteny fotsiny ihany fa manatanteraka ny teny zay lazaina. Dia hitantsika amin'izany ny zavatra zay nataon'ny Mosesy nahery tamin'ny teny sy tamin'ny asa. Zany hoe sady miteny izy no manatanteraka n'ilay asan'Andriamanitra. Dia mazava be fa tena nahomby izy, nahery tamin'ny teny sy tamin'ny asa nomban'Andriamanitra, satria tsy amin'ny teny fotsiny ihany. Mbola misy andinin-tsoratra masina anankiray koa milaza hoe ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia tsy amin'ny teny fa mihery, miaraka amin'ny herin'Andriamanitra zany. Somary misy masoandro kely fa aloha zay hivadika ato. Dia ohatran'izay zany le zavatra tiako lazaina aminao hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra zany dia sady miteny izy ianao miasa. Zany hoe tsy mpitaribaty vilam-bava zany fa tena miasa tsara mihitsy ary tena mijoro amin'izay torohevitr'Andriamanitra zay, mampiaino ny ten'Andriamanitra ny olony, ny mampiaino ny olon'Andriamanitra ny tena tenin'Andriamanitra marina, ary mampiverina azy hiala amin'ny lalan'ny ratsy sy amin'ny faratsiny nataony. Zay koa zany tena mpanompon'Andriamanitra. Raha misy fiangonana anankiray tsy ahitana olona mibebaka, tsy ahitana olona atao batisa, tsy ahitana fahafahana, tsy ahitana fanasitranana, famonjena, dia mampieritreritra ihany fa sao dia tsy matanteraka nyity tenin'Andriamanitra ty hoe nampiverina ny olona hiala amin'ny lalan'ny ratsy sy amin'ny faratsiny nataony. Zay zany ny zava-dehibe voalohany indrindra, mampiala ny olona amin'ny lalana ratsy sy amin'ny faratsiny nataony. Dia rehefa tafaverina amin'Andriamanitra ny olona, dia izay no tena tanjon'Andriamanitra.
miverena amiko ianareo izy dia mba hiverina aminareo koa aho ho Jehova. Zany hoe miverena amiko Jehova ry zazam-piodina fa tsy hampanjombona nytavako aminareo aho. Misy mihitsy zany zay fampiverenana amin'Andriamanitra zay rehefa tena mpanompon'Andriamanitra marina ny olona anankiray. Io moa dia tsy maintsy misy foana ny izy sy ny tsy izy, ny vrai marque sy ny fosika, ny mpamina ny sandoka sy ny mpamina ny tena izy. Misy foana zany zavatra zany eto ambonin'ny tany eto, ny marina, ny diso, ny mainty, ny fotsy, arakaraka ny zava-misy eo fa zavatra toro lalana fohy ao anatin'izay 10 minitra zay nambarako taminao dia hoe fantaro amin'ny voany ny azo. Ninona fihetsiketsehana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra eo dia fantaro amin'ny voany ny azo. Zay ihany, tsy misy ankoatran'izay. Mila mamantatra tsika, fantaritsika amin'ny voany ny azo. Rehefa mahay mamantatra tsara tsika dia tsy voafitaka zany mihitsy tsika. Na iza toerana lenao, na iza toerana ivavahanao dia jereo tsara aloha ny ataon'ilay pasteur, na atao zao hoe tsy handinika olona, tsy handinika toetran'olona, fa mba jereo ihany ny vokatry ny asany hoe inona ary. Le résultat zany tena mahamaiky kokoa, le vokatra ny tena mahamaiky kokoa fa tsy ilay fanakianana be fatany. Dia io zany no amantarantsika azy. Dia tahin'Andriamanitra daholo indray manaraka indray tsika mijery zavatra hafa mihitsy indray fa karazana notion kely fotsiny iny fa ampahafantarana antsika satria fa tena miroborobo mihitsy ny mpamina ny sandoka tena efa lasa lavitra mihitsy ilay faminaniana sandoka. Zay mahatonga ana anao an'ity vidéo ty dia aokitsika zany no mailo. Nisy olona anankiray tany ampitan-dranomasina ny teny tamiko, resy lahatra any amin'ny toriteny izy dia niteny tamiko hoe itoriteny alefa amin'ny YouTube io sy amin'ny Facebook io dia voakasika izy, voakasika ny tenin'Andriamanitra dia hoe inona raha ny tokony ataoko izy izy fa mangetaeta dia vavaka ao izy, resy lahatra amin'ilay tenin'Andriamanitra. Dia za moa ny teny taminy tsy voatery hivavaka amin'ny fiangonana zay misy ao ianao fa zay misy anazany zay fiangonana zay tarihako, fa ianao kosa ho afaka mijery zay fiangonana rehefa hitanao hoe manohitra fahotana le toriteny, mitarika ny olona amin'ny fahamasinana le toriteny, rehefa hitanao hoe mahatonga ny olona mitona ny olona handositra ny elo le toriteny, mampirisika ny olona ho any an-danitra, dia zay ny diro. Mampirisika ny olona atahotra an'Andriamanitra hifady ny ratsy, zay ny diro. Tsisy zavatra hafa mari-pamantarana hafa fa dia zay tonga ny olona ho amitahotra an'Andriamanitra, famasinana, tonga ny olona handositra ny elo, tonga ny olona tonga saina hibebaka. Toriteny zay mampiverina azy amin'Andriamanitra, toriteny zay tena mitona ny olona ho any an-danitra, toriteny zay manindraindra ny Jesosy na hoe Jesosy no tena songatiny. Dia zay no diro. Fa raha zay no tadiavinao dia voatahiry ianao ary tsisy atahorana fa ho any an-danitra ianao amin'ny fotoan'andro anankiray. Zay zany fa dia tahin'Andriamanitra sy j'aime foana mampazitsika ary partageo max na maximum any amin'ireo olona fantatrao mba hahafahan'izy ireo ihany koa malala ny fahamarinana. Tahin'Andriamanitra daholo tompoko.